Ary Jesosy niteny tamin'ny olona indraika nanao hoe izao ny fahazavan'izao tontolo izao izay manaraka tsy mba handeha amin'ny maizina fa anana ny fahazavanaina. Jaona 9:12. Omen'Andriamanitra antsika ny teknika mba hahafahantsika ho mpiasa mahatoky sy tena mpiasa marina eo amin'ny tanimbolon'Andriamanitra. Tena mpiasa marina fa tsy pikarama. Zava-dehibe zany ka nanomboka tamin'ny fionatsika teo aloha tamin'ny fendoandro zao 3 volana izao dia nampirisiany ny taridalana isika ny hoe aoka isika mba hitady ny very, mikatsaka ny olona very. Ny faharoa dia manompo an'Andriamanitra tsy misy fitiavan-tena ary ny tsy ambaratelo androany, teknika androany koa dia zao miray hina, mitory ny filazantsara. Jaona 9:12 manao hoe Jesosy niteny tamin'ny olona indraika nanao hoe izao ny fahazavana zao tontolo izao izay manaraka dia tsy mba mandeha amin'ny maizina fa anana ny fahazavanaina. Ny fiangonan'Andriamanitra eto an-tany dia nataon'Andriamanitra ho misionera. Misionera isika. Irak'Andriamanitra. Ny misionera tsy hoe mandeha any an-tany lavitra ihany vao atao hoe misionera. Mahazo an'ireny tambikarama, reny Père Diem, mandeha mitety faritra ireny. Tsy ireny ihany no atao hoe misionera. Fa ny atao hoe misionera dia izao. Nandray ny afatr'Andriamanitra ary mitory ny afatr'Andriamanitra amin'ny toerana manodidina azy. Misionera an'Andriamanitra. Ka ny fiangonana dia naorin'Andriamanitra mba ho misionera. Koa zava-dehibe indrindra zany ny ahatokavan'ny mambra tsiraray, ny mpikambana tsiraray ao anatin'io fiangonana io ho mpiara-miasa mahatoky amin'Andriamanitra. Tokony ho misionera daholo ny mpiara-mivavaka rehetra ao anatin'izany fiangonana zany. Ary noho izany dia izao tsy maintsy hampiasa ny heriny izy ireo, ny fahaiza-manaony izay nomen'Andriamanitra azy mba ahafahana mamonjy fanahy. Zava-dehibe zany. Tsapantsika very namana, mpiara-mivavaka malala, na fiangonana inona na fiangonana inona fa ny anton'ny fiangonana dia mamonjy fanahy, hitona azy ho any amin'ilay paradisa, fiainana mandrakizay. Misy toe-javatra mampatahotra nefa zava-doza izay mitranga ankehitriny dia izao ny fampiasana tsy araka ny tokony izy, ny fananantsika, ny talentantsika sy izay rehetra fahafamanantsika rehetra ara-tsaina, ara-batana dia mandroba an'Andriamanitra sy fandrobana ny fiangonan'Andriamanitra. Manambola ianao, mana-talenta ianao, manana fahaizana ianao dia ampiasaina tsy araka ny tokony izy dia mandroba an'Andriamanitra sady mandroba ny fiangonan'Andriamanitra. Rehefa tetỳ tany Jesosy Kristy dia naniraka ny mpianana izy hitory ny fanjakan'Andriamanitra any Jerosalema, Jodia, Samaria ary hatramin'ny farany tany. Ary dia naheno ny amin'izany Jesosy Kristy mamonjy izany ny olona rehetra. Inona ny atao? Rehefa niakatra tany an-danitra Jesosy Kristy dia nivory ny mpianatra, niray saina, nikatona tao amin'ny efitrano ambony. Ary rehefa nandray ny fanahy masina tao izy ireo, niray saina, niombona ny zavatra dia nitory ny filazantsara. Voahozongozona Palestina ray manontolo, voahozongozona Moyen-Orient ray manontolo tamin'ny alalan'ireo mpianatra Kristy. Ry namana, ndeha iray saina, ndeha irahina mba hitory ny filazantsara. Fa hiozongozona izao tontolo izao ny amin'ny filazantsara sy ny famonjena omen'Andriamanitra maimaim-poana raha miray saina sy feno fanahy isika. Ho tafatoetra amintsika izany afatra izany ka iray saina isika eo amin'ny famonjena fanahy, eo amin'ny fanatrarana izao tontolo izao toy ny tafika iray, manatratra tanjona iray dia tsy ninona fa ny famonjem-panahy hitona olona ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Hitanao ny Tompo, hitantsika ny Tompo, ampitoetra izany afatra lehibe izany mba ho zava-misy eo amin'ny fiainan'ny fiangonan'Andriamanitra. Hivavaka isika. Misaotra Tompo tsara noho ny afatra omenao anay. Impirimpiry no misaratsaraka, noho ny fomba fiasa tsy mitovy, noho ny tombontsoa izay mety samy manana ny azy, kanefa ampiraisiny ny asanao izahay mba ho iray saina hitory ny filazantsara, hitona namana ho any an-danitra. Izahay izay nifidinao izany. Ataovy tanteraka amin'ny fiainanay izany fa izany ny fanirenay, izany koa ny sitraponao amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.